Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Feno filaminana tokoa ity tanàna kely iray ity, ary mirindra dia mirindra ny fiarahamonina misy ao. Indray andro anefa dia injao rehefa misy fahavalo tsy nampozina mivadravatra hanafika azy ireo. Tampoka teo, rakotra miaramila mitampiadiana voninkiady ny tanàna, ary indreo tonga miaramila avokoa na ny mpiasa vavy na ny mpitsabo sy ny sisa. Ary raha misy ny ady dia fandresena trano no azon'izy ireo noho izany fahaiza miasa sy firaisan-kina izany. Tsy olona nefa ireo izay nitantaraina taminao ireo, fa toy izany mihitsy ny fiarah-miasan'ny vitsika raha iny izy ireo ka tandindomondoza iny. Ary izany indrindra neny na tonga ny tenin'Andriamanitra nilaza hoe dinio ny fanaon'ny vitsika. Eny tokoa ry mpiaino an-tsaina, kristianina ianao, tena mpanaradian'i Kristy tokoa ve anefa? Tandinomondoza tokoa izao tontolo izao, ary mitady olona toanao ilay raintsika any an-danitra mba ho tena miaramilany hanohitra ny faharatsiana. Miankina amin'ny fanapahan-kevitra ao anio anefa ny ahatanteraka izany na tsia. Tsarovy fa ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharahan'izao fiainana izao mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Timoty 2:2 ny 9:7. Miaramila niza re ianao e? Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa mampofazamalaina fatomotrany andro izao. fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Ankafaliana mandrakariva no anolorana anao a ny arabo mba pirarintso, ary misaotranao mbola mampandroso anay a atotokatranonao. Ny namana latoary misy Joely a no mitafa aminao, ny namana Samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Satria zava-dehibe eo amin'ny fiarahamonina ny fifandraisana, ka tsara raha kolokoloana. Arak'izany amin'ity anio ity dia resaka isika ny atao hoe mandrafitra ny fifandraisana. Ilaina tokoa ny fandrafetana izany fifandraisana izany raha tiana aharitra izy, ka ao anatin'izany a dia misy ny dingana tsy maintsy arahana entina mandrafitra izany fifandraisana izany. Ao anatin'izay fifandraisana izay nefany a dia misy ireo zavatra mety manelingelina na dia tianao aza ny andrafitra izany fifandraisana izany, dia misy ny manelingelina. Ka misy anton-javatra maromaro no resahantsika amin'ity anio ity hoe inona ireo zavatra mety manelingelina eo amin'izany fifandraisana izany. Voalohany amin'izany a dia ny tantaran'ny mpiainan'ilay olona, satria samy manana ny tantaran'ny mpiainany ny olona tsirairay avy. Anisan'izany ny olona anankiroa izay te handrafitra izany fifandraisana izany dia manana ny tantaram-piainany, manana ny lasany izy, manana ny ankehitriny, ary manana izay ateo hoe ny hoaviny. Izany zavatra izany efa dia tsy sara resahana loatra raha tena tiana ny handrafitra ny fifandraisana, satria mety misy tohina ny iray raha ohatra ka resahana ny tantaram-piainana. Kanefa raha ohatra ka
ilay olona kosa izy mihitsy no mitantara izany aminao, ary izany no antony ifampiresahanareo sy ifaneraseranareo dia tsy maninona ny iresahana izany. Nefa kosa aoka tsy tsara na andatsa ilay olona ianao raha ohatra ka misy zavatra tantarainy aminao ka manana olana izy, fa aoka hopiainy fotsiny ianao ary manampy azy amalay olana raha ohatra ka tojolana izy. Zavatra manelingelina manaraka dia eo amin'ny tanjon'ny olona anankiray. Samy manana ny tanjon'ny olona izay samy zava-dehibe ary samy hevitra izany ho ambony sosotoavina ka tsy azo ary tsy tsara kitikitihana na tsinotsiniavina izany. Zavatra manelingelina fahatelo dia eo amin'ny resaka kolotsaina. Samy manana ny kolotsaina sy ny mahazatra azy ny olona tsirairay avy ary samy manao izany ho ambony sy ho sotoavina eo amin'ny fiainana ka tsy azo ambanina ary tsy tokony ataon'ny hafa na ataonao tsinotsinona, nefa kosa aoka tsy atao sakana eo amin'ilay atao hoe fandrafetana ny fifandraisana izany zavatra izany. Ny manelingelina manaraka dia eo amin'ilay atao hoe mombanao. Tsara zany raha tsy arangaranga sy indraindraina loatra ny mombanao raha ohatra ka mandrafitra izany fifandraisana izany ianao, fa ny olona rehetra dia samy manana ny maizy azy. Koa ianareo rotota zany zay te hifandray dia samy manana ny maizy azy avy anareo rotota. Ny zavatra hoe mety manelingelina manaraka ihany koa dia ny fisin'ny zavatra ety ivelany. Zany hoe ny zava-misy sy miseho ety ivelany rehefa mandrafitra fifandraisana ianao dia tsy tokony ataitranao akory zany, ka mety anapaka indray le resaka natao na le fifandraisana narafitra teo, fa aoka ifantoka mandrakariva amin'ilay olona ifandraisana ny saina sy ny fo amampana ray manontolo. Mety anelingelina ihany koa dia eo amin'ny lafiny ara-pihetsepo. Samy manana ny fihetsempony ihany koa ny olona tsirairay avy. Tsy voatery hitovy ny fihetsepo, tsy voatery hitovy amin'ny fihetsepon'ilay olona zany ianao, ary tsy voatery hoe mahafantatra ihany koa ny fietsepony. Eo anatrehan'izay fietsepony zay dia tokony ho atsainao mandrakariva izany tsy fitoviana ara-pietsepo zany, fa tsy atao zavatra mahataitra fa zay no olona ny olona, samy hafa ny olona, samy manana ny fietsepony, tsy tokony atao hataitra, nefa na izany ary manelingelina ihany zay zavatra izay. Manaraka izany dia eo amin'ny toe-tsaina. Samy manana ny toe-tsaina koa ny olona tsirairay avy, izay tsy voatery hitovy, nefa tsy maintsy eken'ny tsirairay zany ho fandrafetana ny fifandraisana, ary koa mba anampanankarina ny fifandraisana izay tiana rafetina dia ekena izay tsy fitovian'ny toe-tsaina izay. Ao ihany koa ny eo atao hoe eo amin'ny lafiny hevitra. Samy manana ny heviny, samy afaka mamoaka ny heviny amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny fihetsika ny tsirairay, kanefa atao ampanajana tsara izany zavatra izany mba tsy sin'ny fanorosorenana. Koa dia reo zavatra zay manelingelina zany de tsara eritreretina tsara, tsy azo ambanina raha tena tiana ny andrafitra izany fifandraisana izany, ka dia aoka samy mijery akaika ireo zavatra manelingelina ireo ny tsirairay avy, ary samy hitandrina sao ilay fifandraisana tiana rafitra teo indray no rava noho ny tsy fitandreman'ny anankiray. Ko raha ifandray amin'ny olona ary ianao amin'izao fotoana na ho amin'ny manaraka, dia aoka ny olona samy olona no ifandray sy andrafitra zany fifandraisana zany. Izany hoe
ifandray amin'ny olona samy'ny olona samy manana saina, manana vatana, manana fanahy, fa tsy ny ray am'ireo ihany no tianao ifandraisana fa manjary mandringa ilay fifandraisana satria ny olona feno dia manana saina, vatana ary fanahy. Koa dia irariana ny ijerena izay toe-javatra izay. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Izay ary ny masaka azo natolotra tamin'ity androany ity ametrahana ny mandra-pioana ho amin'ny manaraka indray. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Groupe François. Ajoboboka ny fiainana ravana, mora lavoka tsy azo iakinana, zava-ponara ny fiainana eto an-tany, mivadibadika ambony sy ambany. Ajoboboka ny fiainana ravana, mora lavoka tsy azo iakinana, zava-ponara ny fiainana eto an-tany, mivadibadika ambony sy ambany. Ny fiainana eto an-tany tsy azo ianterana, tony aloka mandalo sy miserana, ho andeha re mba hifankatia, andova fiainana mandraky izay doria. AWR, boîte postale 700 Antananarivo, Raiky Amzato. Sampako iza mionja ny fiainana, mafilotraka tsy azo hivalozana, anapiana re tompo be fitiavana, ny mpanompoana feno ny fahasoavana. Sampako iza mionja ny fiainana, mafilotraka tsy azo hivalozana, anapiana re tompo be fitiavana, ny mpanompoana feno ny fahasoavana. Misy toerana zay tsara sy vaomana, tsy misy fahory na feno fiadanana, asaino kelane izato asarany, Jerusalema va ovaono anarany. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Ny namanao Stefan Razafiany no miresaka aminao indray ankehitriny, ary faly mandrakariva manolotra ny arahaba ho anao. Ampitomboina ho anao mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika, ary hanome anao fifantohana feno ny fanahy masina raha eo am-piainona izao fandaharana izao hianao. Fa mialoha ny resantsika
ny amin'izay loha hevitra androany dia manasanao aho hanondrika ny lohanao dia hiara hivavaka isika. Jehovah rainay tsara sy masina indrindra ny danitra, mankasitraka mandrakariva izay ataonao eo amin'ny fiainanay izay, satria tsara ianao sady mpanao ny tsara. Koa izay tsara rehetra eo amin'ny fiainanay na izay miaritra tsy araky ny eritreretanay azy dia navelanao ireny mba hahasoanay. Misaotra indrindra Tompo, ary namboarinao ny toe-javatra rehetra mba azonay indray mandray ny teninao ao anatin'izao fandahagana izao. Mangatakary mba hanomezanao anay ny fanahy no masina isiny ny fifantoana eo aminay amin'ny fandraisana ny teninao. Dia anao Tomponao ampanan-kery ny teninao eo amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny loha-hevitra izay hojerentsika androany dia mitondra ny lohateny hoe miandry sy mino izay rehetra lazain'i Jesosy ho anao. Rehefa mamaky ny Baiboly isika dia mahita teny miverimberina tahaka izao. Izao ny lazain'i Jehova, na koa ary Jehova ny tenina hoe, na koa hoy Jesosy, na ihany koa hoe dia ny teny Jesosy kanana hoe, ary mbola misy azany hoe dia hoy ny fanahy taminy, na ary voatsindry ny fanahy izy ka nilaza, sy ny sisa. Reo rehetr'ireo dia pirofo manambara fa tsy boky tahaka ny boky rehetra akory ny Baiboly, fa teny avy amin'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra telo nefa iray ihany mihitsy no miteny mivantana ao amin'io Baiboly io. Izay no antony ivavahantsika rehefa hanokatra ny Baiboly, mba tsy ho nisaina mahaolona voafetra antsika fotsiny no amakitsika sy iainotsika ny teny avy amin'Andriamanitra, ary koa mba hananantsika fifantohana feno amin'izay olazainy amintsika. Miteny mantsy Andriamanitra ao amin'ny Baiboly mba hanambara sy hampafantatra ny tenany amintsika. Miteny koa izy mba hanome vahaolana mikasika ny ota izay manandevo antsika sy ireo zavatsarotra samihafa manjo antsika. Miteny ihany koa Andriamanitra mba hanolo-tsaina sy hiritari-dalana antsika. Miteny izy mba hanome fampanantenana ny amin'ny ho avy eo amin'ny fiainantsika. Ary mbola miteny izy ampahafantatra antsika ny sitrapony mananatra. Miteny izy mba hanala ny tahotra sy ny fisalasalana ary hanome toky eo amin'ny lalam-piainantsika. Miteny ihany koa izy mba ho fanasitranana ny heretintsika, ho famelana ny helontsika sy ho famelombelomana ny fanahintsika. Ary mbola miteny koa izy mba hanome antsika fo vaovao sy fanahy vaovao. Ireo rehetra dia milaza amintsika fa velona ary manan-kery ny teny rehetra ao amin'ny Baiboly, satria tsy tenin'olombelona na hevitr'olombelona fa saina sy teny avy amin'Andriamanitra mivatana mihitsy. Ary ny teny mampiavaka ny tenin'Andriamanitra dia izao: voalohany, no izy manan-kery hamorona ny misy avy amin'ny tsy misy. Faharoa, noho izy tanteraka avokoa fa tsy misy na dia teny iray aza ka tsy tanteraka amin'izay rehetra lazain'Andriamanitra. Fahatelo, dia noho ny teniny tsy nijanona ho feo sy soratra fotsiny ihany, fa nivaingana ho nofo aman-drà ka tonga olombelona ny aina sy ny riry niaraka tamintsika olombelona teto an-tany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy mbola nisy tenin'olombelona na teny hafa lasa vaingan'olona tahaka izany. Hoy ny apôstôly Jaona raha mijoro ho vavolombelona izany izy,
ao amin'ny filazantsara mitondra ny anarany rahateo filazantsara anjaona zany manao hoe ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny jaona toko voalohany andininy 4 ny joro teo anivon'ny olona amin'ny matenin'Andriamanitra azy i Kristy ary raha mandinga ny fiainan Jesosy tokoa isika arak'izay voalaza ao amin'ny baiboly dia iaraha manaiky fa nanambara ny mahan'Andriamanitra n'Andriamanitra ny fiainan Jesosy iray manontolo nitondra fanantenana ny fiainany nitondra fanasitranana ny fiainany nitondra fampiononana ny fiainany nanome fiainam-baovao ny fiainany nanolo-tsaina nananatra nampianatra hentitra sy feno fahefana ny teniny rehetra ary nitondra famelombelomana sy fiadanana ny fisiny teo anivon'ireo mpiarabelona taminy satria tenin'Andriamanitra nandehandeha teny velona ny fiainan Jesosy iray manontolo matetika rehefa mamaky ny baiboly isika dia lasa toy ny mamaky boky hafa rehetra ihany toy ny mamaky tantara mahagaga niseho teo amin'ny andro fahiny na koa toy ny mamaky boky feno sary anohitra tsy natao an'ny rehetra anka na dia miteny aminao sy miteny amiko azy Andriamanitra ao amin'ny Isaia 47:7 ohatra ka manao hoe izaho Jehova Andriamanitrao no mitantana ny tananao ankavanana dia ilay manao aminao hoe aza matahotra izaho no hamonjy anao na dia miteny toy izany aza izy dia mbola feno tahotra sy fanahiana ihany ny foko sy ny fonao adiny fa ilay Andriamanitra lehibe sy mahery lehibe amin'ny fisainana sy mahery amin'ny atao ka tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy atao araka ny voalaza amin'ny Jeremia 4:7 andiny 7:10 ka hatramin'ny 7:10 na dia izy aza no miteny mivantana sy mifanatrika aminao dia mbola feno fisalasalana ihany isika ry mpiaino ajaina mpiaino namana mbola velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra eny fa na dia amin'izao fotoana andro ny ahitao arakajy mirindra izao aza na ny numerika hoy isika satria ilay Jesosy izay tenin'Andriamanitra tonga nofo dia mbola velona sy manana ny hery sy fahefana rehetra ankehitriny ary ho mandrakizay ny azavatra angatahiny amiko sy aminao dia tokana monja ihany ny hino izay rehetra lazainy aminao indrindra rehefa tsy mifanaraka amin'ny sainao sy toa tsy ho azo tanterahana araka ny saina mahaolombelona voafetra anao ny zavatra lazainy mino satria matetika dia tsy araka ny fiaveranao ny fisainana sy ny fisainanao ny fihevitr'Andriamanitra sy ny fisainan'Andriamanitra mino satria tsy farisendahatra avy amin'ny sainao fotsiny ihany no ilainy avy aminao fa finoana vokatry ny fonao manontolo mino satria rehefa tapitra ny fomba sy saina mety ho takatry ny mahaolombelona anao nefa mandamoka avokoa izy ireny ary manaiky ianao fa tsy misy azonao atao intsony amin'ny mahaolona anao ka miosina amin'ny vovoka ny mahay-anao anao dia hiasa mikery sy anatanteraka ny teniny kosa Andriamanitra hoy izy ao amin'ny filazantsarany Jaona 20 andiny 7 ny tapany 2 miteny aminao manao hoe ary aza ho isan'izay tsy mino fa mino fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ho ihany ny teniny ao amin'ny Jaona 2 andiny 5 koa satria voafetra ny fotoanantsika androany dia atreo indray ary aloha fa mbola ho tohizantsika amin'ny fotoana manaraka hitoloha hevitra mikasika ny finoana ny teny rehetra izay lazainy Jehova na lazainy Jesosy amintsika ity mirary mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo tsy hisaraka aminao mandra-pahatonga n'izay fotoana voatendriny
hiaonantsika eto indray dia mandra-piaona ary. Jacqueline ny finoako nakely toy ny votsinampy de mafindra tendrombohitra izay de ampy kaninona manakana eo anolona AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62 ny tananiray de mitsotramba hamonjy fona aoka handray de mivava manana finona ny teniny mitondra ay navaovao izy atr'izay ho mandrakizay tiako fantatra asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana voakarin-radio feony ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady iarahnao amin'ny ramatora Zoelosoa ny Irina Honoré teknisianina pikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary. faly tafaraka amintsika hatrany amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao ny radio ny feon'ny fanantenana. Amin'ny alalan'izay feokira famantaran'izay no ifampiarabantsika. Fanjaniaina no nanomana sy manatotosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao eto miaraka amin'ny Ardina miandraikitra ny lafin'ny teknika. Menofinaritra ary. Mbola miaraka trany amin'ny ramatora Zoelosoa ny Irina Honoré ianao amin'ity anio ity. Izy moa dia teknisianina pikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary. Dia faly miarabanao zahay tompoko tonga soa eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana.
hiaraka hitafatafa amin'ny mpiaino isika. Falomerabanao fanjany falomeraba amin'ny mpiaino rehetra manerana ny von'ny tany. Mahakasika n'inona indray ary tompoko no nomanao aroso amin'ny mpiaino antsika nio. Ilaina ny fanajana afaka toavana fampirindrana ny tontolo iainana dia ny fanajariana ny tany izany no etika voalohany amintsika. Ndieny tompoko. Ilaina ny fahaizana manajary io tany volentsika io. Matetika manko rehefa mahita tany sika dia tonga dia ny mamboly ny mamay atsika mpamboly. Fa jerena hoe tany misolambo ve sa tany manangony rano sa tany mety tsara ny fambolena raha eo. Dia izay zavatra izay no ilaina tsara ho fantatra. Ka noho izany dia misy karazana fanaovana tatatra izany ho resahako androany. Ao ny tatatra rorika dia ao ny atao hoe tatabelona dia ao ny atao hoe tatatra fanarian-drano. Ny tatatra rorika sy ny tatabelona izany no resahako voalohany aloha. Azonao averina sy amafisina amin'ny mpiaino ve madamin'ny Irina ireo fepetra ilaina amin'ny fanamboarana ny tatatra, izany hoe le tatatra rorika izany aloha no le ho resantsika voalohany. Voalazako tefatra hoe tsy mahasoa ny tany volena ny toerana misolampy be loatra fa mora ikoriana ny rika ka tsara ny manao tatatra rorika. Izany dia atao eny amin'ny faritra ambonin'ny tanimboly asiana dongona mba hanakanana ny fioaran'ny rano eo ambaniny. Izay zany ny asan'le tatatra rorika. Dia faharoa ny tatabelona indray. Ty tatatra indray dia natao mba hanakanana ireo rika avy any amin'ny faritra ambony mba tsy hamakivaky ny tanimboly. Ny tatabelona dia misy karazany roa. Ny tatatra fanarian-drano. Izay ny karazany voalohany izany. Natao hananty ireo rika avy amin'ny faritra ambony izany. Raha sendraka be loatra ny rika dia avily lalana ka alefa any amin'ny faritra voatokana ho amin'izany. Izay zany le hoe amin'le tatabelona le zaraina roa dia amin'ny fanarian-drano aloha izany izay. Eny tompoko. Dia manaraka an'izay atao misolampo tsara le izy ary mitanila makany amin'ilay tatatra narian-drano. Asiana dongona isaky ny 5 metatra ao anaty tatatra mba hanelingelenana ny fikorianan'ny rano ary mba tsy hahamora simba azy sady mba handrafitra sy mampifandray ny tany fasihana mba habetsaka ireo loadoka madinika ahafahan'ny rano itsika. Ny tany be roka dia tsy matahotra hitany satria afaka mitana rano, afaka mivelona tsara koa ireo bibikely manasoa ny tany. Izay zany tetikady anankiray voalohany fanajariantsika ny tany dia mila ajaina tsara izay fepetra izay. Manaraka an'izay ilay tatapitsihifana. Ny tatapitsihifana indray dia mananty ireo rika no asany fa tsy manary. Mitsika any ambanin'ny tany mba hamelona ireo tahirin-drano eo amin'ity tatatra ity. Ny tatatra rorika dia ny ery ambony ny fametrahana anazy izany. Ery amin'ny faritra ambonin'ny tanimboly izany raha tany misolampy ny taninao dia tsy maintsy manao tatatra eo amin'ny 50 cm farafakely ny habean'ny tatatra. Dia ino no atao hoe tatatra rorika tsy maintsy atao lava eo amin'ny 50 cm koa ny alaliny mba hahatonga an'le rika avy any atendrombohitra be any ohatra dia mba mandeha amin'iny izy fa tsy tonga dia mamatana eo amin'ilay tanimboly. Ny tatatra rorika indray nefa dia mbola mila an'ilay atao hoe tatabelona. Ka ilay tatabelona indray zany dia natao hanakanana an'ireo rika avy any amin'ny faritra ambony mba tsy hamakivaky ny tanimboly. Ny tatabelona izany dia mbola misy karazany roa ihany koa. Fa ilay tatatra rorika io izany dia aoka tsy ho latsaky ny 50 cm ny habeany sy ny alalany. Ny tatabelona ihany koa dia tokony hitovitovy amin'izay. Dia aiza ho aiza ny tokony hanaovana an'ilay tatabelona? Ny tatabelona indray dia zarazaraina eny tanimboly izy. Ohatra hoe mandrefy tanimboly ianao zao asa raha ataonao isaky ny 30 metatra dia ampianao tatabelona iny. Sady ampianao ary amin'ny sisiny no ampianao eny ampovoany raha ohatra ka ngezabe izany ny taninao. Dia ampianao an'ilay tatatra mpanarian-drano iray nefa ny tatabelona iny koa. Ka iny le niteneniko hoe
atao a isaky ny 5 metatra dia ampiana dongona zany hoe tsy tonga dia avela andehibe zany le rika fa tsy maintsy somary sakatsakanana isaky ny 5 metatra ao anatin'le tatatra no asiana ao anatin'ny tatatra no asiana dongona dia misy fepetra ve ny ahavony toko ny fepetra tokony arahana zany dia tokony atratra eo amin'ny 50 centimetatra eo koa farafahakeliny zany le dongona ataonao rehefa manao le tatabelona zany dia tonga dia sady mamela hanaovana dongona ianao a no mandoaka le tatabelona atao mafy tsara zany sao dia lasa mafy tsara raha azo atao ara raha misy ny fahafahamanao dia tena soman tena mety briky sy soman zany ny briky dia lalorina soman ahoana indray ary ny amin'le tatapitsihifana dia ny tatapitsihifana indray a dia manaty ireo rika no asany a fa tsy manary nitsika ny ambanin'ny tany a mba hamelona ireo tahirin-drano ao amin'ny tatatra misy fomba fanamboarana an'izay ve ny tatapitsihifana zany a ianao indray no manangona n'le izy raha tianao hoe ho angonina zany le rano zay no mahatatapitsihifana anazy dia ataonao misy toerana zany hoe rehefa eto a dia anangony rano misimisy a mba ahafahako manondraka voly rehefa amin'ny fotoanany maitany sady tombontsoa atsika zany ny fanaovana an'izay zavatra izay a no manatsara n'le tanyntsika ihany koa ao daholo zany na ny fomba fambolena na ny tombontsoa betsaka ny azo amin'ny fanaovana tatatra io fotsiny izay le fanajariana ny tany izay misy afatra indray ary ve tianao apetraka ho an'ny mpiainy tompoko aza maikamaika ny amboly raha va mahita tany hoe hovolena fa jereo tsara aloha hoe manahoany ty tany ty tsara sa ratsy mety hamokatra ve ty sa mety mbola mila fanamboarana ihany koa indrindra fa reny tany misolampy ireny any dia tsara mandrakariva zany manao an'izay tatatra voalazako teo izay dia mahomby aza eo amin'ny zavatra rehetra izay atao ry taontsa sady manatsara ny tany no miaro amin'ireo bibikely sy aretina samihafa ary azombokatra betsaka sy tsara ny fanarahanao ireo toromarika manara-penitra koa ampiaro avetrany zany efa vita planina daholy tantara nosoratan'ny fanjaniaina andrenisanao any zoanitra sy naridiana angiakanga naromely fa maiky amonjy andryle zafo sy rabe any ay fanga akory tsy efa voasa daholo ny tany fambolena no atsonanao inona indray le zafy le tanyntsika etsy ambotray voaniny tiako anampindry zalahy fenao veridory dia efa tsy mahita ampiasana vola tsony ny tany misolampy fanaovan'ny ankizy korisa io no andaniam-bola ka na misolampy io na mikorisa tanyntsika foana ny io raha mily dia maninona azo ambolena tsara eto aty ny vola ividianako zavatra fa tsy mbola fa ihany ve dory na mbola teo amin'io tany misolampy be io tena mandray lesona mihitsika saingy mila manitatra ny zavatra atao koa fa tsy mionona fotsiny amin'izao raha mily dia anaonao foana ho lasa ny rika fotsiny ny volona andaniana heri-po salany tamin'ny 2 taona lasa ka tadiavina ho lava vola eo fotsiny zany ny toerana iny aleo ajariana ny tany ramatoa aza mandrebireby sy mandany andro ahy ianao rodory dory tsy manao zavatra mandany andro zany raha mely eta hafa ny taloha io tany misolampy namono antoka taloha io mihitsy no ajariana mba ho toerana azo ambolena indray avela ho lasa ny rika indray zany rehefa tonga ny fahavaratra efa hita ny vahaolana ramatoa anaovana tatatra hoana rodory fenao ty ve tsy zangeny namorona an'izany fa torohevitra azoko zany ary tena azahoana tombontsoa tokoa satria
na misolampy aza ny taninao dia azo volena tsara rehefa sinan'le tatatraro rika sy tatabelona raha tsy voninanao an'ireo kosa aloha de aleo tsy manasa tena mambola satria vaty-antoka indray no jinjainy atao hoana koa ny ianao an'izany tatatatatra izany Rodory tsotra raha matoa ny tatatraro rika dia atao eo amin'ny faritra ambonin'ny tanimboly ary asiana dongona ny antony anaovana an'izany de mba hanakanana ny fioaran'ny rantso eny an-tanimboly rehefa avy ny orana fa avy hatrany de mandeha ao anatin'le tatatra de tena voary tokoa ve ny tanimboly Rodory edrisy aza matahotra ianao tsy hoe tatatatarina fahatany fotsiny anie le tany fa misy fiepetrarahany misy refony mihitsy 10 centimetatra zao ny abean'ny tatatra de 10 centimetatra ihany koa ny alaliny fa azo ampitomboana ihany koa reo atao somary mivelatra hatrany amin'ny 80 ka hatramin'ny 20 centimetatra ny vavan'le tatatraro rika sala miendrika koveta zany de ahoana indray le tatabelona moa ny tatabelona indray de natao hanohanana ny rika avy any amin'ny faritra ambony tsy hamakivaky ny tanimboly ahoana indray ny fanamboarana an'izany ny tatabelona re de zarazarainy eny amin'ny tanimboly rehefa mamaritra ny tanimboly zao ianao ohatra de atao eo amin'ny 30 metatra eo ny ebeny raha tena lehibe zany ny taninao de tsy maintsy asiana an'le tatabelona isaky ny tanimboly ka eo amin'ny sisiny roa amin'le tanimboly sy eo afovoan'ny tanimboly zany no anaovana an'io tatabelona io de tokotokony ahoana ny be an'io tatatra io indray mitovy abe amin'le refin'le tatatraro rika ihany ka fa io tatabelona io zany de tadidio tsara fa misy karazany roa io zany le tatatra fanarin-drano sy le tatapitsy ifana de ahoana indray zany rangaty nohy tsara aloha raha mely eny alefaso ny tatatra fanarin-drano zany de natao anaty reo rika avy any amin'ny faritra ambony ka rehefa be loatra zany ny rika rehefa avy ny orana de avily lalana le rika atao somary misolampy sy mitanila zany ny lalany azo tsara de alefa amin'io faritra fanarin-drano io fa zao rehefa manao an'io tatatra fanarin-drano io zany sika de mamela dongona isaky ny 10 metatra ao anatin'io tatatra io ary atao 10 centimetatra ny avony inona indray zany ny ilana n'izany dongona 10 centimetatra zany Rodory nefa efa misy tatatra andehanany rano tsy vao mainka hanelingelina ny fikorianany rano ve zany zay mihitsy raha matoa no ilaina mba tsy hamora simba an'le tatatra mihitsy zany no nanaovana ny dongona isaky ny 10 metatra raha misy aza ny vola tsy hoatsy olalorintsika sy mamihitsy ny tena tsara amin'io tatatra io vare de ahoana indray le tatatra tatapitsy ifana raha mely tokoa moa io indray de natao anaty an'ireo rika no asany fa tsy hanary mitsika any ambanin'ny tany zany ny rano mba hamelona ny tahirin-drano ao amin'le tatapitsy ifan'ity anjarantsika zany no mamorona ny toerana anaovana nyty tatapitsy ifan'ity azoko tsara raha ohatra ka tiantsika ny anangona rano sy hitsinjo ny maitany anondrahana ny voly de zay ka ahoana atao sa tsy atao ny tatatraro rika sy ny tatabelona ka rehefa mahasotra zany nahoana moa tsy atao tombotsobe anie zany fa taiza daholo na aizan-Rodory an'izany fa so de verin-draha melo mandendeha foana ary aty rehefa mba mivoaka ny trano misy tanjona mikaroka an'izay mahasoa mila hevitra amin'ny teknisianina sy ireo manana traikefo miaza hain-Rodory ihany hoay ary andao aingana raha matoa fa maika iaino an'ireo torohevitra ara-pambolenao amin'ny radio feo fanantenana dry
fa ngatsy hoe mainka monjy andry le zafy sy be mandray akoka izy ro miaraka ramely a efa vita planina daholy zany idory any ety ery dory e dia izay izany ny vahaolana ahafahantsika manajary ny tany amin'ny alalan'ny fanaovana tatatra ireny tany misolampy be loatra ireny. Isaorantsika manokana Madame Irina nitondra izany torohevitra izany dia manentana anao mpiaino anao fampiarana raha ohatra ka manana tany misolampy ianao satria azo ajariana tsara izy ireny araka ny torohevitra teo. Dia mahereza miasa dia hijinja izay nafafinao ianao. Hitasy hanampy antsika mianakavy eny ilay raintsika ny an-danitra. Zakivy fandeh rehitraka teo daolo ny rehetra nonaka zao notoky ombam-pifaliana jesoniady fianoko sangina azakivy fandeh rehitraka teo daolo ny rehetra nonaka tsisy vavaky izay tsy hivaly matoky fahofona ny jaly azakivy fandere hitraka teo daolo ny rehetra nonaka zao notoky ombam-pifaliana jesoniady fianako sangina azakivy fandere hitraka teo daolo ny rehetra nonaka misy reo zay vovaly eo mierinao reno indro miseo misy kure vovaly lahe vizy mahay ny andro sy lera faoka ho fantatrao eto androany tsy mba ela ny teny fikasany mahandrasa fa maso ireny matoky reny hery ny teny. Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Mahareta miandrasa hatrany ny fiainana tsy andro any ihany mivava fonafona natao vao tsy nampiaza ny finoana zao notoky ombam-pifaliana jesoniako fianakosangina azakivy fandere mitraka mba fantaro teo daolo renonaka misy reo zay vovaly eo mierinao reno indro miseo misy kure vovaly lahe vizy mahay ny andro sy lera faoka ho fantatrao eto androany tsy mba ela ny teny fikasany mahandrasa fa maso ireny matoky reny hery ny teny mahandrasa fa maso ireny matoky reny hery ny teny. Ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Amin'ny tian'io ity isika dia hijery akaiky ny teny fikasana momba ny Mesia na Jesosy Kristy. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny Tantsoa
manasanao mba hiaraka hanararoatra izao fotoam-pahasoavana izao mba hanovozana tombontsoa avy amin'ny fianarana ny ten'andriamanitra. Tsy misy fanantenana ho antsika amin'ny ho avy afa-tsy izao ihany ny fianteherana manontolo amin'andriamanitra. Raha tsy izany dia tsy maintsy ho latsaka amin'ny fahakiviana lalina ny olona tsirairay izay tsy miaraka amin'andriamanitra. Jesosy mihitsy no ny tena ngeo miliko toko 120 manao hoe ho reraka ny fon'ny olona no ny fiandrasana izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Ka raha izao zavatra mitranga izao tokoa dia marina izany betsaka ny olona efa mamoy fo. Fa rehefa mahafantatra ianao fa famantarana ny fahatongavan'i Jesosy tsy ho ela ny toe-javatra izay mahatonga ny olona ho kivy tahaka an'izany dia tsy ho kivy ianao fa hanaraka izay lazain'i Jesosy eo amin'ny andiny manaraka hoe rehefa miseho izany zavatra izany dia andrandrao ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Ka manasa antsika hanararoatra mianatra ny tenin'Andriamanitra, mamerina mamaky ny tenin'Andriamanitra, mamaky ireo toe-javatra izay iseho mialohan'ny hiavian'i Jesosy indray amin'ny rao ny lanitra mba hahatonga antsika tsy voafitaky ny mpaminany sandoka. Araroto ny fiarah-mianatra tahaka an'izao mba hahafahanao manohy fahalalana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Inoko fa anisan'ireo teny nahasarika antsika tao anatin'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ilay ampahany manao hoe ary aminao ry Abrahama, aminao sy ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ao amin'ny Genesis 7:20 no ahitantsika an'izay. Nahoana moa satria nge mahakasika antsika rehetra mivantana izany? Amin'ny fomba ahoana ary no hatanteran'izany teny fikasana izany ho antsika? Zao ny valin'izany mazava tsara ao amin'ny Galatiana 5:7 ka ny 7:20. Galatiana 5:7. Raha ny Kristy ianareo dia taranaka Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Raha ny Kristy ianao dia taranaka Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Raha ny Kristy aho dia taranaka Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Izay zany ny fomba ahatanterahan'ilay hoe aminao sy ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Imbetsaka no nylazan'i Jehova tamin'ny Abrahama fa amin'ny taranany no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary miveriny ny telo anie zany ao amin'ny Genesis 12:7 ny voalohany, Genesis 12:7 dia ny Genesis 7:20 ka ny 7:20 ary ny Genesis 12:7. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nahoana no antitranterina izany, maninona no averimberina izany? Averimberina io teny fikasana fanekena io satria amin'ireo teny fikasana rehetra dia izany no lehibe indrindra, izany no maharitra indrindra, izany no mampisy lanjany ireo teny fikasana hafa rehetra voalazo amin'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny heviny anankiray dia io ny teny fikasana maneho ny fisandratan'ny firenena jiosy ihany koa, satria amin'ny alalan'io firenena io anie izay taranaka ara-nofon'i Abrahama no tian'Andriamanitra ampianarana ny firenena hafa rehetra ambonin'ny tany momba n'ilay Andriamanitra marina sy ny drafim-pamonjena nataony ho antsika olombelona. Ary avy amin'io firenena io raha teo no nahaterahan'ny mpamonjy Jesosy Kristy, ilay mpamonjy izao tontolo izao arabaky teny. Ao aminy ary amin'ny alalany rery no tonga amin'ny fahatanterahany io teny fampanantenana teny fikasana ny menan'i Abrahama io, manao hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany. Eny, Jesosy ilay avy amin'ny taranak'i Abrahama, ilay nandoa ny onitry ny fahotantsika rehetra teo amin'ny hazo fijaliana. Izay no antony mahamanandanja indrindra io teny fikasana ny menan'i Abrahama io. Zava-dehibe ilay teny fikasana ao fanekena natao taorianany safodrano. Tena ngezabe iny, izay nampanantena an'Andriamanitra fa tsy handravan'izao tontolo izao amin'ny safodrano intsony izy. Kanefa mety hasoa amin'inona moa zany raha tsy misy ny teny fikasana momba ny fanavotana izay ao amin'i Jesosy nomena tamin'ny alalan'i Abrahama.
tsy misy soa azontsika avy amin'ny teny fikasan'andriamanitra rehetra na teny fikasana inona zany na teny fikasana inona raha toa ka tsy misy ny teny fikasana momba ny fiainana mandrakizay izay azontsika amin'ny alalan'i Kristy ary amin'ny alalany irery any. Inoko fa samy resy lahatra isika ary miaraka manamafy fa ny teny fikasana na ny teny fampanantenana mikasika ny mpamonjy zao tontolo izao Jesosy Kristy tompontsika no lehibe indrindra amin'ireo teny fikasana rehetra nataon'Andriamanitra ary mifandray amin'izany avokoa aza ireo teny fikasana rehetra ao anatin'ny Baiboly. Jesosy ilay mpanavitra mihitsy no tonga fitaovana na natotosany ny lanitra manontolo ireo adidy tsy maintsy nofitaina tao anatin'ilay fifanarahana voarakitra tao amin'ilay fanekena nataon'Andriamanitra. Izy koa no nanatanteraka ny teny fikasana hafa rehetra ao anatin'izany fanekena izany. Mba tratry ny saintsika ve izany fitiavana izany? Tsy nangataka an'izany fanekena izany ange Abrahama fa fahasoavana izany. Fanekena mirakitra fahasoavana, mirakitra famonjena. Rehefa nankatoa izy dia tanteraka teo aminy izay nolazain'Andriamanitra. Rehefa mankatoa koa isika dia tafiditra ao anatin'ilay fahasoavana, tafiditra ao anatin'ilay fanekena natao tamin'ny Abrahama. Ny olona rehetra na jiosy na jentilisa zany izay tonga amin'ny firaisana ety dia ety amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia isain'Andriamanitra ho anisan'ny taranaka mariny Abrahama tokoa sady mpandova ny teny fikasana araka ho voalazo amin'ny Galatiana 3 izay efa nivakitsika. Teny fikasana momba ny fiainana mandrakizay ao anatin'ny tontolo izay tsy misy fahotana, tsy misy faharatsiana, tsy misy alahelo, tsy misy fanaintainana intsony. Mety ahita teny fikasana tsara lavitra noho izany ve ianao? Indrindra fa amin'izao fiainana mahabe fahadisom-panantenana ny maro izao, manasanao mba hanandrana ho anao izay mbola tsy nanandrana ny mametraka ny fiainanao amin'Andriamanitra, ny mamaky ny tenin'Andriamanitra mibavaka. Angatao izy hanokatra ny masonao mba ahafantaranao ny afatra tiany ampitaina aminao amin'izao andro sarotra izao. Tena misy ny fanantenana azo antoka ao ambadika izao olana mitranga maneran-tany izao. Ary efa nilazain'i Jesosy milongy ny trangany izao hoe famantarana izany fa akaiky ny feheviny. Lakolosy manaitra antsika izany mba hifoha amin'ny torimasontsika. Tonga ny fotoana izay tsy maintsy hanaovantsika safidy mazava tsara na hiandany tanteraka amin'Andriamanitra sy ny fahamarinana izay mitondra antsika ho amin'ny famonjena azo antoka na hiandany amin'ny Satana sy ny fombany sy ny fanaony. Inoko fa hanao safidy tsara ianao ho famonjenanao izany ary ho voninahitr'Andriamanitra. Aoka tsy ho adinontsika fa izany angeny namoronan'Andriamanitra antsika hatrany amin'ny fiandohana ka ny faniriantsika n'izany dia mifanaraka amin'ny toetra fototra izay efa ao anatintsika, izay efa napetraka Andriamanitra ao anatintsika mihitsy. Tsy misalovana amin'ny safidiny tsirairay anefa Andriamanitra izay mahandriamanitra fitiavana azy. Mandresy lahatra antsika amin'ny fomba samihafa izy ary manao ny fomba rehetra mba hahatonga antsika handray anjara amin'izany fitahiana lehibe izany. Angatao mihitsy Andriamanitra mivavah mba hahatonga anao anisany andovana izany fiainana mandrakizay izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zoko malalantsika. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org
org na www feo fanantenana org.